ministre d'État au développement rural. Ramana Tsalama, ministre d'État à la décentralisation. Sénateur Jean-Jacques Racoutunier, ministre d'État à l'industrie et au monde. César Rabény, ministre des Affaires étrangères. Sénateur Armand Raoult-Zalarouvé, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Charles Sylvain Rabou-Poisson, ministre de l'Intérieur. Jean-Marie Henry, ministre de l'Économie et des Finances. Michel Razafindandi Atsimani, ministre de l'Éducation nationale. Jean Ravenitanga, ministre des Forces armées. Max Désiré Rakoutondi Atsimab, ministre de l'Équipement. Joseph Yodoni Rakoudouvan, ministre des Affaires sociales. Nananda, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Henri Raniliakson, ministre de la Culture. Émir Rakoudouvanidé, ministre des Transports et de la Météorologie. Manandara, ministre des Postes et des Télécommunications. Nommé ministre délégué. Claude Rosta Andreas, ministre délégué à la production agricole. Généto Tsialek, ministre délégué à l'élevage. Salim Zayab, ministre délégué à l'industrie et à l'artisanat. Généto Ekshana, ministre délégué à l'environnement et aux eaux et forêts. Généto à Mani Razadel, ministre délégué au développement urbain. Généto à Ferdinand Razafkeli, ministre délégué à la sécurité. Andiamato Jacques Simon, ministre délégué à l'enseignement secondaire et à l'éducation. Andiamato Auguste Pareil, ministre délégué à la jeunesse et au sport. Andiamato Roger Goum, ministre délégué à l'énergie. Zao firafitry ny gouvernementa izao no jerena dia hitany songadina avy hatrany fa karazana gouvernement de réconciliation nationale na atao amin'ny ohatra mahazatra atsika moa satria ny frantsay mahazatra atsika ohatran'ny gouvernement de cohabitation milazana azy marina manokana fa tsy misy membre ny bureau politique amin'ny arena na iray azy ireo ministre zao ary ataoko fa tsy misy membre ny bureau politique amin'ny MSM ihany koa ireo antoko-mpanohitra manisany nanolotra sy nakasitraka nandramatoa prime ministre mirary soa sy fahombiazanao anao andramatoa prime ministre mitantana an'izany gouvernementa izany ho anareo rehetra ministre vaovao zay vao nitendrena teo ny raha soa sy fahombiazana ho anareo zahay anatotosa amin'ny ankalalahana ny andraikitra mavesatra napetraky ny prime ministre taminareo raha napetraky ny firenena aminareo andraikitra lehibe tokoa izany amin'izao andro diavin'ny firenentsika izao andraikitra goavany engene teny malagasy rehetra mahatsapa tena hitanindrazana ka mba anampy anareo amin'ny fanatanteranareo ny avidinareo zany ho an'ny soiombonana eto Madagasikara mba ahafahantsika miroso amin'izay ary manohy ny fampandrosoam-pirenena ao anatin'ny demokrasia tanteraka sy fahalalahana tanteraka tsy misy zavatra vita ao anatin'ny motakotaka sy ny mikorotana nangaby anareo aho iray ina amin'izany fampandrosona ny firenena izany ary hiasa tsara ho an'ny vahoaka satria ny vahoaka no andriany mahatontenareo aho
hitarika ny gouvernemanta, hitarika ny vahoaka, hiverina ao amin'ny firaisan-kina ao anatin'ny fampahalemanana sy ao anatin'ny fifankatiavana eo amin'ny alalan'ny fihavanana tena malagasy. Tsy ny amboa adidy ianareo fa nanaiky amin'izany adidy mavesatra zany izao andro sarosarotra izao. Kanefa mino marimarina aho fa raha ny malagasy rehetra tsy akanavaka no manoana anareo amin'ny asa anareo dia ho tafavoaky ty firiny ty fitsika ity zany ny finoky tanteraka. Ny tanjona zany dia ny fanaovana lalampanorenana araky ny tiavan'ny vahoaka tokony ny fahefana rehetra azy, lalampanorenana vaovao ao anatin'ny fotoana faran'izay fohy araky izay azo atao dia atolotra amin'ny fitsapahan-kevim-bahoaka na référendum izany lalampanorenana na constitution zany satria ny vahoaka ny tompony fahefana. Manaraka izany amolavola code électoral na lalam-pifidiana vaovao mba ahafahana manatanteraka ankalalahana tanteraka eny na iantsona ny mpanao gazety vahiny rehetrarehetra sy mipijery azy fanaramaso zany élection rehetra zany na ny élection législative na ny fifidianana solombavam-bahoaka zany na ny fifidianana vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana zany na ny fifidianana filohan'ny république zany ankalalahana tanteraka nanaovantsika an'izany ary ao anatin'ny zany code électoral vaovao zany nanaovantsika an'izany raha sosa ombiazana ho anareo indray aho olona velona Madagascar tsy mandoana. Ce n'est pas un gouvernement avec M. Ratsiraka, c'est un gouvernement dirigé par moi. Je pourrais paraphraser l'un de vos hommes politiques en disant lui c'est lui, moi c'est moi. Obtenir le consensus après ce qui s'est passé devient de plus en plus difficile. Quelle est sa composition? Elle sera un peu plus technique et moins politique si vous voulez, parce que très certainement il n'y aura que des ministres tout neufs, tout nouveaux.